Feuno tonga wapokuau nel fare inafitiavana minu quando ia yupa no puna isitagau anasetiana kau manupuvuna sisa saikyu ipuyajani inafitiavanaku amara piana kufuna kyu Jesu. Anaka mpamindra fo mpamela heloka ny Andriamanitsika. Sokafiny Baibolinao ny Salamo 1:1. Retontsika maneran-tany ho reny zao tontolo izao ny fialofatsika amin'Andriamanitsika, lay mpamela heloko, lay mpanasitrana, lay mpiaro atsika ao ambany tana maheriny io. Salamo 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny mitoetra amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsito. Izaho ilazan'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay itokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Ny volony elany no ronany anao, ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika madinika noho ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringianana mandripaka amin'ny mitataovonana. Na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao, ka ho hitanao ny amaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao, Jehova, ianao no aroko, sady nataoko fonenanao ny avo indrindra. Dia tsy hisy loza njoanao, na aretina nakaiky ny lainao. Fa izy andidy ny anjeliny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Eny an-tanany hitondran'ireo anao fandrao tafintoina amin'ny vato ny tongotrao. Ny leona masika sy ny vipera ho diavinao, ny leona tanora sy ny menarana no ho hitsahinao. Satria izaho no niraketany fitiavany, dia hamonjy azy aho, hanandratra azy aho ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho, hoe ho aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy ame voninahitra azy aho, hovokisako fahaelavelona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Voavelany herikao noho ny amin'ny Jesosy Kristy, lay Andriamanitra velona mpiaro anao iny. Halleluja! Sambatra ny olona izay voavelany helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
ny famelan'Andriamanitra ny eloko zany anaka no ahatanterahany zay efa nokasainy atrzay ka ametrany aminao ny anarany ko nde hiombona amin'ny fanekepinona iraisantsika mino manerana izao tontolo izao isika maneo zany finoantsika an Jesosy Kristy lay tompo sy mpanefa ny finoantsika ka nahatanterahany zany famelan-keloka izany manao hoe izaho mino an'Andriamanitra ray tsy toa nary ny lanitra sy ny tany. Zaho mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorontorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly tamin'ny andron'ny Pontio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty dia nalevina nidina tany amin'ny toerany maty nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo niakatra any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy toa ary ho avy tsara ny velona sy ny maty. Izaho mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana zao rehetra zao fiomonana ny olona masina ny famelan-keloka ny fananganana ny vatana ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manantitra ny fiarabana anakanisany ary mirary kera mirary ny fanatrehantsika an'Andriamanitra amin'izao fanompoana masina tanterantsika izao ary matoky sika fa samy afaka manaraka zao fanompom-pavana zao isika mianakavy manerana izao tontolo izao sarobidy zao anaka ary indrindra avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika matokia fa tsy manary atsika ny tompo miatrika sy mahafantatra ny toejavatra iainantsika izy ary izy hanenjitra ny tana maherininy tahaka nataony tamin'ny zanak'Israely raha nafaka azy tao anaty mba ny vahony faraonan'i Egypte izy hanao zany amintsika koa ny tompo satria tiantsika izy dia manohy indray sika avako ary tanterantsika araka amin'izay mamety azy hatrany sao fanompoam-pavana izao.
olona hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao fa tonga amin'izao fotoana izao indray izahay hamakianay ny teninao, ka mangataka amin'ny fanahinao masina izahay hitarika ny mpanomponao izay hamaky ny teny, ary koa hitarika sy hanazava ny vahoaka izay hainao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana amin'izao alahady 4 amin'ny volana Martsa izao, izay araka ny perikiopa dia ny fanekena taloha izay hitantsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia 1:30, vakiana manomboka amin'ny 4. Isaia 1:30, vakiana manomboka amin'ny 4. Avy amin'izany manankinana ny toriteny. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko, tahaka ny fieron'ny liona sy ny liona tanora eo amin'ny rembiny, ka na dia voangina aza ny mpiandry ondro-betsaka mely azy, tsy matahotra ny feon'ireo izy, na mandatsa-dremby noho ny fiorakorany. Dia tahaka izany no hidinan'i Jehovah tompony maro, hiady ao tendrombohitra Ziona sy ny avoany. Tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehovah tompony maro any Jerosalema, fa sady hiaro no hamonjy izy, eny, sady hiantra no hanafaka. Koa miverena ho amin'izay efa nihodinanareo fatratra, ry zanak'Israely io. Fanekena vaovao, taratasy faharoa avy amin'ny apôstôly Paoly ho an'i Timoty. Timoty 2:2, ho vakiana manomboka amin'ny 12. Timoty 2:2, ho vakiana manomboka amin'ny 12. Fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy, ary miezah mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana, amin'izay miantso ny tompo amin'ny fomadio. Fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony, satria fantatrao fa mahatonga ady izany. Ary tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo, fa ho malemy fanahy ny olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy. Fa angamba Andriamanitra hanome azy fibebahana, hahalalany tsara ny marina, ka hodiny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly, izay nanao azy sambobelona hanao ny sitrapony. Ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny Lioka. Lioka 5:10, ho vakiana manomboka amin'ny 1:1. Lioka 5:10, ho vakiana manomboka amin'ny 1:1. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary hoy Jesosy: nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'indrainy: raiko, omeo ahy ny anjara fananako tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandry ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompo tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahy ny tany an-tsahany hiandry kisoa. Ary satry ny ameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy: indrisy, maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be,
fa izao kosa maty mosary eto, hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ndrainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary ninazy izy ka niazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe: raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy miendrika ny atao hoe zanakao intsony. Fa ny rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy ny hoe: alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampikanjo izy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary ento aty ny zanak'omby nafahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray, dia nifaly izy. Masina ny tenin'ny Tompo. Hivavaka isika. Azafady, tatsika ny hira. Raha io isaoranay mandrakizay ny anaranao fa mahazo mandre ny teninao zahay, na dia amin'ny vanim-potoana mahasarotra ny atateraka izany ho an'ny isam-batan'olona, ho an'ny isam-piangonana aza, dia afaka mandray ny teninao zahay. Ko amin'izao fotoana toriteny izao indrindra Tompo, mangataka anao zahay sokafy ny sainay. Folao Tompo ny onjam-peo rehetra ahatanteraka izao fampitana ny teninao ho an'ny zanakao manerana izao tontolo izao. Afanay mitoky aminao,
mitoraka aminao, mialoka aminao, lay mpiaro tsara, mpiaro mahery, lay batery fiarovana ho anay iny. Tompona eo mitenena fa miaino anao zahay mpanomponao, noho ny mon Jesosy Kristy. Amen. Dia ampitomboin'Andriamanitra aminareo havana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Afatsika mandray zao hafatra amin'ity alahady 2 ny volana marsa. Dia ny volana marsa zay ananganantsika efijekema ny lohahevitra efa nianarantsika hatrizay hoe miverena amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Izy Tompo miteny aminao anio. Amen. Ny Isaia 1:30 no nde ifantohantsika amin'izao fiarahantsika mandray ny tenin'ny Tompo izao retsika teo tsara ny anehoan'ny Tompo ny fanaony sy ny ataony amin'ny zanany, hoe tahaka ny fierony liona tanora, tahaka izany no iatrehan'i Jehovah Andriamanitra ny fahavalony, iatrehan'i Jehovah ny fiarovany antsika, ka tsy amelany antsika ho viravirain'ny liona, viravirain'ny arety mandringana, tsy ho viravirain'ny orooro sy ny tahotra rehetra. Retsika avy tamin'ny teo nylazany Tompo azy tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany teo fa hidina Jehovah tompony maro hiady ao tendrombohitra Ziona sy ny avoany. Andriamanitra mihitsy zany ho ao amin'ny fiangonany, fa zany Ziona zany toerana misy an'i Jerosalema, itoeran'ny tempolon'i Jehova. Ao Jehova ny hidina hiady hiaro antsika. Aleo sika no tsy maintsy mianatra fa mety fangaro, mety ampisalasala aza ny sasany amin'izany hoe finoana efa eo ny aretina, reo ny fepetra rehetra efa lazaina. Ino manao tao? Ahoana ny fiankinana ny Tompo amin'ny Tompo amin'izany? Dia tahaka ny olona mivelona rehetra, ianao io mivelona io fantatro tsara fa Andriamanitra eka niaro anao hatramin'izay. Andriamanitra efa niara-dalana taminao hatramin'izay nandehananao nivelomanao zay. Fa tamin'izany tsy hoe natory foana akory ianao dia tao izy dia niaro anao tao, fa ataonao daholo ny manandrify ianao ahafahanao mivelona, misakafo ianao, midio ianao, matory ianao. Zany rehetrarehetra zany azonao atao ahafahanao mahazo lay fiarovan'Andriamanitra. Tsy misy varaka amin'izany amin'ny vanandro misy atsika. Tena efa fa mandindina tahaka ny loza efa hiatra, zany aretina mandringana eran-tany coronavirus zany. Tinanao tao efa mazava ireo ny toromarika omen'ny olona, manasatanana, misakafoana mba hahazo hery fiarovana ny vatanao, matory tsara mba ho ampy fialatsasatra ianao. Fa ihany koa zay tsy voantsy ambaran'ny olona nefa anisan'ny fiarovana tsara indrindra koa, mialofa amin'Andriamanitra mba hiala daholo ireo tebiteby sy tahotra ao rehetra, fa reo koa mampalemy ianao. Stress ho ianareo. Mialofa amin'Andriamanitra anaka, fa izy tsy mba manosy-botanana zay manatona azy. Izy dia efa nanondray anao zanany, ka aza misalasala, aza matahotra, manatona azy, aza manontany tena kory hoe handray avy izao ny Tompo zangy izao ka tena tsy milamina loatra e. Mety nataony devoly azy ianao hoe ianao io tokoa tsy mahazo mialoko amin'Andriamanitra ianao, fa ianao tahaka zao, ianao nanao an'izao. Izy aza misalasala amin'izany ianao, anatin'ny ady sarotra ianao zao, fantatra Andriamanitra zany manatona azy.
nangely aloha hevitra miverena amin'ny tompo andriamanitra ao, miverena makeo amin'ny tompo ianao, ao ianao no andresy ahafantatra zay torohevitra sy toromarika ataon'ny fanan'andriamanitra aminao, ahafahanao mitoetra ao mba mielatra andriamanitra efa ny antsony ianao mba hialofanao io. Dia miverena amin'ny tompo, ao ianao nitariny fanan'ny tompo ho amin'izay tsy maintsy hibebahanao raha tsy maintsy ilain'ny tompo zany, mibebaka ianao, ilainao zany, madio mazava, afaka ianao rehefa tonga ao amin'ny tompo. Tsy manilika izy hoe vao miditra ianao dia ianao tsy mahazo miditra ianao tahaka an'izao sy tahaka an'izao, tsia manay ianao izy, tonga dia raisiny ianao, dia ao ianao no avelany heliko, ao ianao no tao amin'ny bebaka, ao ianao no dioviny, ao ianao no sitrany ny arovany. Ka miely zao ny corona virus. Aza dia tena atao hoe tereny ianao zany anatina ny tompo satria misy corona. Ameteza mihitsy ianao anatina ny tompo fa tiany ingenao e, tian'Andriamanitra ingenao e. Na tsy misy aza io coronavirus io, tian'Andriamanitra ianao anatinazy. Dia ndao ary anaka mba ho ao aminy. Enonao tsara ny sitrapon'Andriamanitra nivakitsika teo tamin'ny dioka toko 7:20 hoe fa impiry mo ao tanangona ny zanako tahaka ny fanaony reneko mba ho ao ambany elany hiarovana anao, fa ianao tsy mety. Impiry ny tompony taonantsika. Dia zao izy manantitra n'izany fiatsony, manantitra zany fitiavany anangona antsika ao ambany elany zany. Dia meteza ianao anaka hialoko ao amin'ny tompontsika, fa manambara mihitsy ny tompo eto hiady ho anao izy. Manambara mihitsy ny tompo eto, izy no anao lay manda fiarovana anao, hiarovana anao amin'izao loza maneran-tany zao. Avy ianao ny mpanan-karena any amin'izay andafy misy azy any tsy ankina amin'Andriamanitra. Avy ianao ny mpanambola sy ny firenena lazaina fa mandroso hiankina amin'izay fikarohana fanafody tsy maintsy ataony any, ilainy reny rehefa tonga eo. Fa isika ao amin'ny vanim-potoana sy ny toejavatra iainantsika, eo no fepetra rehetra efa niraisina eny manaiky mihitsy hoe akatono ny fiangonana. Everinao fa moramiko ve zany? Everinao fa moramiko ny anaiky an'izany hoe akatona ny fiangonana? Manina ny olona mahazo mandehandeha eran-tsena any tsy hifindrany zany virus zany? Mafantatra ve zany virus fa any an-tsena izy tsy mifindra? Olona miantsena reto ka aloha tsy atao. Fa rehefa makany am-piangonana anao dia hifindrany. Tsy moro zany anaka, fa izao arahintsika ny fepetra. Olona azo anarana zany zanaky ny fiangonana zany, olona azo taona zany zanaky ny fiangonana zany, dia isika ny taona anakatona fiangonana tena anaiky isika. Dia namboaritsika ny fotoana, tsy maintsy mbola andrenesantsika indray ny tenin'ny tompo, tsy maintsy mbola andraisantsika indray ny famerenan'Andriamanitra antsika ho ao aminy, fa tiany mba hialoko ao aminy zany zanaka tiany zany. Dia raiso toy ny tanan'Andriamanitra mandray anao zao toriteny zao mba merenana ianao makao amin'Andriamanitra. Raiso toy ny tanana tian'Andriamanitra tsotra aminao, ty fanompompavany ty mba hahafahanao miverina amin'Andriamanitra ao. Raiso ho tahaka ny maso mahita anao tebiteby miorooro matahotra, angona dolo zao hanina rehetra zao, angona dolo zao fanafody rehetra zao, angona dolo zao lasantsy zao, angona dolo zao rehetrarehetra zao, mba hiatiranao, hialofanao. Fa tsy zany, fa avia ndao akao amin'ny tompo sika. Arak'izao eda zany tompo azy zao tahaka ny vorona manomba no hiarovan'i Jehova tompony maro any Jerosalema, fa sady iaro no hamonjy izy, sady hiantra no hanafaka. Enao zany, sady iaro no hamonjy izy. Tena hoe miverena makao amin'ny tompo dia arovany sy vonjeny ianao, sady hiantra no hanafaka izy. Enao zany miantra anao ny tompo, tsy mitanisa fahadisoana aminao izy. Avy any fandahatra isika hoe ny tompo,
fa na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho fotsiko toy ny volon'ondry fotsy. Zany io Andriamanitra ao io miandra, satria fantany ny ady mafy atrenao, fantany ny oromoro manjoanao, dia antsoiny anao hiverinao aminy, hialoko ambany elatry ny tomponao. Matoky anaka, fa ampy ho fiarovana anao zany Andriamanitra ao zany, ampy hamonjena anao ny tanan'Andriamanitra, fa tsy foy akory zany ka tsy havonjenao. Dia mino aho fa tena efa vonona sy mandray zany afatra zany ianao, ary efa niandry ty fotoana ny tompo anao hiverina aminy tia, dia io isika ao tokantrano io mandre zao toriteny zao, io isika any amin'izay toerana nafatsika niangona mandre zao toriteny zao, any amin'izay misy atsika tsirairay ihany, manerana zao tontolo zao, tsy eto Akady fotsy ihany, tsy eto Madagasikara ihany, manerana zao tontolo zao, mandray mivantana zao fanompom-pavany zao. Ianao zany anatsorana Andriamanitra ny tanany mba hiverenanao aminy zany. Avy anaka, fa ny Andriamanitsika, Andriamanitra tsy mba manosom-potanana anao dia hiverena nge sainina kely, fa tantara fantatra loatra zany tantara indioka toko fa 5 lay zanaka adala izany, mba hiverena kely ny fitaomana ny fiandrasany ny zanany, hiverena fiaina amin'izay naleriny tany, ary ndraisiny tamin'ny mpitiavana sy tamin'ny indra ny folo tamin'ny fiantrany. Dia tahaka izany keo anaka, no handraisan'ny tompo anao amin'ity fanompoam-pavana, efa hatrenao sy nandrasanao, ary efa tena nampiontanotana ny fonao mba hahafahanao mandre ny tenin'ny tompo ity. Anaka, avy ary aza be fanontaniana adaladala toy ny lazan'ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty, aza mamboly adiny ray, ady hevitra, mamboly fifanomezantsiny, fa ndao isika hiezaka hitady zany finoana omeny tompo antsika natona antsika azy zany. Ndao isika natona ny tompo amin'ny fifankatiavana tsara, ilay fihavanana madio, ny dioviny rano tompo, tarihy ny fanan'Andriamanitra, in'ilay fitiavana ny tiavan'ny tompo antsika mba hifankatiavantsika io, ndeha iarahantsika manatona ny tompo amin'ity fanompoavana tanterahantsika ity, mba hahafahantsika mahazo ilay fiarovana tsara indrindra, mahazo ilay famonjena ataon'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra, mahazo ilay fitantanana mahatoky ataon'Andriamanitra amin'ny zanany, ka tsisy haninona anao. Rentsika tamin'ny famelan-keloka ndraisika tao amin'ny Salamo 1:10, izany tsy namaky izany nandritry ny herinandro, izany tsy mba nankato sy nisaotra an'Andriamanitra nitenenany an'izany Salamo 1:10 zany, fa na misy arivo aza lavo, nirano misy adinalina aza eo akaikinao, ianao tsy haninona akory, fa Jehova miandry ianao. Zany toky omeny tomponao anaka. Dia avia, fa na ny arety mandingana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandribaka amin'ny tatao-vonana, na dia isy arivo aza lavo eo anilanao sy ray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao zany coronavirus zany, fa arovan'Andriamanitra ianao. Anaka, ndao hanatona ny tompo, tsy ataontsika toy ny mahazatra, na dia ataontsika fampavana mahazatra aza zao ataontsika zao no hanatonana ny tompo, fa vavaka fanatonana ny tompo, vavaka fiantorana amin'Andriamanitra, vavaka fiverenana amin'izy tompo ilay mpiaro atsika no ataontsika, mba hahafahantsika mialoka amin'ilay tompo Andriamanitsika. Ho an'Andriamanitra mivonahitra amintsika ny fiarovany, ny famonjeny. Dia angataka fianjava-maneno amin'ny zanako ao, ahafahantsika manatona mangina ao am-potsika ao an'Andriamanitsika, mba hanorantsika tena hiverenantsika makeo akaiky ny tompo, ary indrindra
hitoka itsika fa mandray atsika Andriamanitra. Manatona anao zahay fa renay sy fantatray zany fitiavanao tsy mba mety tovoka taminay zany. Raio, ankany amin'iza mo zahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ianao mandray anay. Zao tontolo zao manositosika anay ho faty, ho ringana zany aretina zany. Zao tontolo zao mandripaka anay, manosika anay mba tsy hafanay mahazo famonjena, very hevitra ho hamoy fo eto amin'ity tany ity. Fa ianao ry Tompo, miantso anay, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesa-drentanao ianao. Fa izaho any mianareo fijaharana, mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona po aho, dia hita fijaharana ho an'ny fanahy anareo. Fa mora ny ziovako, maivana ny entako ianao, dia ndreto zahay makeo aminao Jesosy Kristy, ilay hany mpamonjy anay iny. Misaotra Tompo, misaotra anao zahay, fa Andriamanitra velona, miara-belona aminay ianao ka mahalala ny fahorinay. Koa raiso zahay ry Tompo, mankeo aminao, mialako aminao, vonjeo i Madagasikara Tompo, fa miororo ny vahoakanao, tsy manana inaina ifaharana, ifandrombany zay afaka manao zany, zay heverinao sakafo, zay heverinao afahana mivelona. Vonjeo ny vahoakanao ry Tompo, atsory ny tananao iny, dia arovy ny vahoakanao ry Tompo, fa ao aminao ihany, ary tsy misy afa-tsy aminao. Zany fiarovana anay amin'ny arety mandringana efa mandripaka eran-tany zany, ny finoana ianao Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana. Ianao mandray anay sy mamonjy anay tokonay, ka tsy atahotra zahay, tsy iororo zahay, apetraka ny tananao manontolo ny fiainanay noho ianao Jesosy Kristy, lay Tompo sy mpanjaka anay iny, no ivavahana toy izany. Misaotra mpamonjy, misaotra indrindra tomponay io. Amen. Saorantsika ny Tompo fa afaka nanatrika ny tapany roa bately ny tapany fotoana zany sika izao tamin'ny fanompoam-pavahana.
hamaraparany sika izao mandresy mahita ndre ny antso sy kikika anareo any lavidavitra na ohatrany tsy mahita zay sy ny toy zany anaka iezahana mba ampitaina makany amin'ny YouTube zao fanompoam-pavahana zao sitrany mandeha toroteninareo raha tsy afaka nanatrika mivantana nanaraka mivantana ny fanompoam-pavahana ary ko matoky raha tsy afaka niditra tao anatin'ny onjam-peo ianareo mety tsy de zatra ny fikirakirana mety vokatry ny tsy fahafahan'ny onjam-peo misosa tsara ny am'izay toerana misy atsika sy izay mety incident tsy tafihezina tsy hafana nanaraka aza malahelo matoky fa nitaontsika ao amintsika ao ary izy no atanteraka zany famonjeny sy fiarovany antsika izany nanontany azy tamin'ny fotoany ny sasany hoe ono ary dada manao rakitra vetsika am'izany de mivalinteny tsia mba malina n'ilay olona hitako tany amin'ny FB raha niteny tamin'izay fotoana zay hoe tsy mikatona ny fiangonana de namaly izy teny hafahafa mihitsy tianangona rakitra ndray zy pastera tsy manao rakitra sika tompoko amin'ny fotoana zay mahafaly ianao anomezanao zay ilainao menan'ny tompo ianao ny manapa-kevitra am'izany fa tsy manao rakitra sika mano saingy ny hiran'ny rakitra zay efa tena nofanterana fatratra ho amin'izao fotoana zao mihitsy hatao tsinkrao any amin'ny famarana an'izao fanompoam-pavahana zao fa fantatrao tsara ny fitiavako sy ny fitiavanao zany hira fa 500 zany tena hira mamelona finoana tena hira mampanankina antsika amin'Andriamanitra fantatro tsara ny fitiavanareo ankizy ny hira 7 ataotsika mba hiankinana amin'Andriamanitra zany ataotsika ireo anaka reo hira ireo afatsika mametraka tsara eo amin'ny tompo ny fiainantsika raha teo fa zanaka tian'Andriamanitra indrindra ianao anaka de izy tompo hombanareo ampahery anareo izy tompo iara-dalana aminareo any am'izay tsy maintsy elezana amin'ny asa mahasamihafa zay tsy nahazo mitapa tsy mahazo najana satria tsy maintsy miasa vo mihinantsika fa de matoky izy tompo mahatanteraka zany famonjeny sy fiarovany anareo zany ndao ary roso amin'ny hira toy ny manao rakitra fa tsy manao rakitra fa hira ny finoana zay tena efa mba masaka tsara ao botsika ao ny hira fa 500 de redonitsika any amin'isy atrano any ataovy amin'le hafanampo toy ny fanaovantsika azy isan'andro mihitsy mba neotsika finoatsika n'Andriamanitsika manda fiarovana Pamunzi
sena nadia devuna irede volimaru timisi ata urana zesosi nobiaru lairani maizina tenore loina katia uana fratelli tukana demaha lavu azi kendreni ufungurana niteni tana zika kanefa ziufuana nituku mubazika nadeu fungana nilaza na harena havana timapa nilona nilanita anzeya zany anaka ny finotsika mahereza ny lanitra antsika foy tompo antsika mainka fa tsy tany ty omeny maimaimpona antsika ny ankizy zany zao ny hira la hira fiankinana sy fiantorana amin'ny tompo eo an-tratranao Jesosy. Mambifali yai yua zesoni fidiana zara mami yutu kuwa zani mabufuina na makuri na mifua diaye wantratana Vipamozi tukusua ureraju kiana Zabu tena zitamana Rahalavi jana Famiteni tevi lava Zaitiewa kakina Dewantana Zesosi Zagaitue raku Yewiani enumisi Zavatsumafaku Eka wanikisi ketuku Maherezanaka Andriamanitra momba anareo Andriamanitra mahatanteraka efa nikasany antsika raha navelany nandalo taty antsika zany coronavirus zany matoki fa tsy avelany mizaka zay tsy zaka tsikisika resitsika zany coronavirus zany
satria efa nandresatra amin'ny fahafatesana Jesosy Kristy tompontsika. Matoky miaro anao tsy ho tratra zany ny tompo Andriamanitsika. Amara anaty fanompavahana mamintsika loatra titsika anaka. Rehefa avy eo ny feony voalohany, feony faharoa azafady no iratsika vavaka nampianariny tompo dia mandray nytsodrano sika dia manao vavaka mangina dia mamarana amin'ny trinité masina fa araraotina ihany ny aino vaovao anaka araka nazako azy teo. Jereo reny fepetra atao amin'ny fiarahamoniny reny raha manaraka reny sika tsy sanatria hoe resy dia nanaiky ny fiangonana fa ato anatin'ny firenena sika dia mankatoy fahefana sy fandaminana rehetreo reny akory tsy ahasolo an'Andriamanitsika fa matoky an'Andriamanitra koa isika manaraka reny fandaminana rehetreny sika. Mbola hoenao tsika indray ny amin'ny heriny raha hanahoana satria tsy maintsy mbola manaraka izay fandaminana rehetra sika amin'ireny fanompona masina ireny dia arao ny FB-tsika, arao ny vaovao maro samihafa ahely mba ahafahantsika mahafantatra sy vano tsara nefa zay vaovao marina sy mazava mba tsy hahatonga anao hitebitebitra dia atahotra indray dia iororo indray dia kiropaka tsy mikiropaka roa dia milahatra tsy dia milahatra roa fa arao tsara ny vaovao rehetra. Reny zao hitantsika tamin'ny fahitalavitra fa tsisy an'izany lasantsy tsy olany zany hoy ny tompon'andraikitra, tsisy an'izany fa sika mikiropaka dia mandeha milahatra lakany. Zany fanafody zany zay azo vidina avelan'ny olona viditsika satria mila mikiropaka mandeha mandrombaka an'ireny ve aza dia tena hoe mamono tena mitady an'izany rehefa tsy mahazo an'ireny ianao tsy afaka nanao zany ianao. Matoky fantatry ny tompony fahorin'ny olony miaro anao izy. Raha ho avy ny confinement fa zany ny fanaon'ny olona any eran-tany any araha itsika zany anaka aza miditra hoe zay manana ny tompo miaro anay ka tsy manino zay fa ndeha ihany dia io salamo faraiky amin'ny sivifolo ihany tadidinao tsara teny nampiasain'ny devoly tamin'i Jesosy io ary amin'ny andiny faraiky ambin'ny folo ry aza manaiky dia haka-fanahy an Jehovah Andriamanitsika fa rehefa hoy ny olona hoe mijanona ao an-trano confinement total ho an'i Madagasikara dia mijanona isika. Dia ho avy ny fotoana izay ahafahana miara-mivavaka mivantana sy mifanatrika toy ny fanao mandrakariva andrasantsika amin'ny finoana sy fitiavana amin'ny faharetana zany rehetrarehetra zany anaka. Fiteniko teo zao nytoritentsika mba hisy voatehirizina anay izany aza. Miororo zao tontolo zao matahotra koa ianao ny tompo miantso anao hialoka aminy miaro sy mamonjy anao izy dia matoky atanteraka izany. Amen.
ny tompo. Ianareo any tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo any tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo any tompo ka hanome anareo fiadanana. Ho voninahitran'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Amen. Mahery zanaka mialofa amin'ny tomponao mandray anao izy. Amen. Satatoko.